ahoana marina nafonja ny afatra ireo ray aman-dreny ara-panahy. Vita izay ny fetin'ny Paska, miverina amin'ny andavanandro ny vahoaka malagasy. Ny tsapa dia samy nanao arak'izay mametimety azy teny ny isa-tokantrano. Ny sasany nampifaly ny ankizy amin'izay anim-bahananana, ny sasany manohy ny fitadiavana isan'andro. Izany no Paska ho an'ny malagasy. Tena hita fa nitombo isa ireo namonjy ny toerana akaiky noho ny fasahirana na misy. Olana ara-bola ny tena nibahana. Nafonja ny afatra ireo ray aman-dreny ara-panahy manoloana ny fahavoazana lalina miantra ankehitriny. Hitondra fanovana tanteraka ho an'ny malagasy ve ny fiatrehana ny Paska? Nanome afatra manokana ny kardinaly Désiré Tsaraazana, afatra izay ny antefa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka. Afatra nafonja mba isiany tena fahamarinana sy hitondra famonjena amin'ny lafiny rehetra ny malagasy, ny ara-panahy sy ny ara-batana ary ara-piarahamonina. Ny alahelo mody afaliana, ny ankiviana lasa fanantenaina satria nitsangana tamin'ny maty i Jesosy Kristy, nandresy ny herin'ny fahafatesana hoy ny votoatin'ilay afatra. Fa kampana mety ahazo antsika ny ankiviana manoloana ny zavatra mitranga sy iainana ankehitriny. Mba handroso ihany koa ve ity nosy ity, hoy ny fanontaniana napetrany. 17 taona latsaka kely izao no nazahoana ny fahaleovantena. Iarahantsika mahita ny toerana misy ny firenena fahadimy amin'ny manitra indrindra maneran-tany, firenena voalohany maloto indrindra aty Afrika. Nahitsy ny kardinaly Désiré Tsaraazana ny laza fa mibaribary toy ny vaiakandrina ka tsy ahafeniny ny fiemorana hita. Ohatra noraisiny ny fisina de Chevaux sy ny 4L simba any ambanivohitrany. Io izay midika fa nisy fifamoivozana tany aloha, ny fisian'ny lalam-by ny tatitra entana, ny orinasa teo aloha efa tsy re anarana intsony. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fandrosoana sa fiemorana no misy amin'ny Madagasikara ty amin'ny taona 2024. Ny kardinaly izay nanamafy fa maro ny seranam-piaramanidina efa tsy miasa intsony ankehitriny. Tsy androso mihitsy isika raha tsy miova ny toe-tsaina baranaina, ny tsy firarahiana ny sohiombonana, ny fiatsaram-belatsia ka hafa ny zavatra tenenina ary hafa ny atao. Ny vola no mibaiko ny rehetra, kanefa izany rehetra izany dia mitarika amin'ny tsy fandriam-pahalemana hoy izy. Efa mankaleo ihany koa raha ny nambarany ny miteny azy, fa tsy maintsy tenena ihany ny fisian'ny kolikoly amin'ny ambaratonganasa amin'ny sehatra rehetra, miantomboka amin'ny farany ambany ka hatrany amin'ny farany ambony. Fandresena ny ratsy anefa ny tompony teny farany, ny lazany fa vitantsika ny mampandroso aingana ity firenena ity, saingy ny mifanohitra amin'izany no zava-misy amin'izao fotoana. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe fakapanahy mety mahazo atsika amin'izao fotoana izao dia ny ankiviana manoloana ny zava-misy, zava-mitranga, iainana ary hita maso. Raha handroso ihany ve ity nositsika ity, mibaribary toy ny vain-kandrina nefa ka tsy ahafenina ny fiemorana hita. Tsy handroso mihitsy isika raha tsy miova ny toe-tsena baranahy, ny fitsaram-belatsia. Hafa ny zavatra tenenina, hafa ny zavatra atao. Ny vola no mibaiko ny rehetra. Mankaleo no teny azy fa tsy maintsy tenenina ihany ny fisian'ny kolikoly amin'ny ambaratonganasa amin'ny sehatra maro samy hafa, manomboka amin'ny farany ambany ziska amin'ny farany ambony. Mazava izany, tsy vitan'io fa nasiany resaka ihany koa ny mahakasika ny fifidianana. Atreto aloha izany dia samy manomboka mahatsapa ny rehetra
fa misy amin'ireo mpirotsaka hofidiana no manambaka ny vahoaka malagasy izay fototra ifarany fa ifana. Hiatrika fifidianana isika amin'ny tetoana ity, mety alampanahy amadika an' Jesosy Kristy amin'ny alalan'ireo madinika ny kandida amin'ny fifidianana ny safidiny, amin'ny fanambatambazana ny vahoaka madinika amin'ny fanomezana ivelany. Engane ka tsy ho fitiavana anao bizinesi no irotsahan' ireo kandida iroso amin'ny fifidianana izao, fa fitiavana marina ampandrosany Madagasikara ho iatrany ny kardinaly. No tsy piany ihany koa fa mandroso malaky isika raha toka tompon'andraikitra marina amin'ny fampandrosona misy azy ny olona tsirairay. Raha ny vola miditra amin'ny faritanin'ny Tomasina ohatra no mampandroso an'ny Tomasina, dia efa ela no nampamirapiratra azy. Ho azy dia ny famporisiana ny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena mba ampiatra ny marina ny fampandrosona isam-paritra, ka olona mipetraka ao no mahalala ny zavatra ilainy no isan'ny ahafahana mitondra fandrosoana aingana kokoa. No mafisiny anefa fandroso malaky raha tsara tantana ny zava-misy eto amintsika. Ho iatrany mantsy ny fanazavana hoe ny fitsaram-belatsihy hafa ny zavatra tenenina, hafa ny zavatra atao. Ny vola no mibaiko ny rehetra. Mankalery no teniny azy fa tsy maintsy tenenina ihany ny fisian'ny kolikoly amin'ny ambara tonga nasa amin'ny sehatra maro samy hafa, manomboka amin'ny farany ambany ziska amin'ny farany ambony. Mazava izany, tsy ny fanalavitra tamin'io ihany koa ny afatra izay nataon'ny mpitandrina Irako Ami Andriamahasoa izay filohan'ny fiangonana FJKM. Tsotra no sady mafonja, mitsangana amin'ny maty. Afatra izay ny antefa ho an'ny rehetra, ny tanisana sy nanaovana ohatra ny tsy fahatomombanana sy ny fahalovana rehetra mitranga eto amin'ny firenena ho an'ny sambatan'olona. Teny verimberina natetika nandritra ny afatra ny hoe mitsangana amin'ny maty ianao. Io tokoa angamba ilay hoe toroteny tsy valiana, ka izay mahatsiaro voadolana tokony andiny tena. Iza marina no nanao inona teto? Hoy indrindra mantsy ny fanazavany hoe ianao sakaiza manody, mody manoro kanefa mamadika, toa ny Jodasy Iskariota adalam-bola ka namadika ny tompony tamin'ny sekely 30 mitsangana amin'ny maty. Ianao mpitarika be resaka nefa tsy mena mivadika toa ny Petera, nandray itelo ny tompony, ny zavatra ny lokalokana hafa nefa ny tena atao hafa, mitsangana amin'ny maty. Ianao mpitsara tsy say mijoro amin'ny fahamarinana, manameloka olona hitanao fa tsy meloka, manasa tanana ho porofo ny fialana andraikitra feno kanosana, toa ny gouverneura Plato mitsangana amin'ny maty. Ianareo vahoaka vokisany manam-pahefana langa, asesika hamon'olo marina de roboka tsy ampisainana, asaina mifidy de jiolany fidina. Eto ireo vahoaka atao Jerusalema fa izay mitsangana amin'ny maty. Ianareo zay toro miaramila romanina ny fahanam-bola nanaovana kolikoly de lasa nampiely langa, mitsangana amin'ny maty. Mazava izany, ny zava-dehibe aloha dia ny fijoroan'ireo ray aman-dreny ara-panahy eo anatrehany ny toetra raha misy, ka ny irariana dia mba ho tonga amin'ny tena lamina mizotra amin'ny tombontsom-bahoaka, fa tsy tombontsoa politika ny vitsy anisa ny fomba hitondrana ity firenena ity. Ny hita mantsy dia mbola fanontaniana mipetraka ho an'ny rehetra ny hoe roviana vao isy ahita sy tena hijery ary hitsinjo ny vahoaka maro anisa mitrongo voahomana. Mantra ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana, iza ny tomponatoko? Nipaka tamin'ny vahoaka ve io afatry ny ray aman-dreny ara-panahy ireo? Nipaka ihany koa any amin'ny mpitondra ve? Ny irariana dia mba hitondra aim-panahy sy fanambinana ho an'ny isam-batan'olona, na ny afatra izay nataon'ny kardinaly, na ny afatra izay nataon'ny filohan'ny fiangonana FJKM. Hiatrika ny fiainana mahazatra indray izao ny rehetra, ary miverina eny ambony kianja politika ihany koa ny mpikatroka. Tariny fotoana kely ny farany herinandro iny. Tena hitondra fanovana ve ireo afatra ireo? Sa raha natondraka ambolingisa
fa ahoana mariny ahoana mariny